Ny FP Batany zegny mikarakara ny fiainan'ny mpanjony madiniky. Ka agnisany asan'ny FP Batany zay hitantsika eto natonga ity pépinière ity fiara-miasa zay nisy amin'ny GIZ aty Ambilobe ndraiky Jovena Madagascar. Ka nanontany anareo teo ny makasiky fiainan'ny vokatra taorian'ny fikatoanan'ny orinasa Nosbe ndraiky teo koa pêcherie de Nosbe de nisy fiantraikany be dia be zegny tamin'ny ala honko tontolo iainagna an-dranomasy. Very asa ny ologno andrivony maro ka noranora taminany nisafidy ny nandeha aty agnatin'ny ranomasiny. Ao ny nanjono, ao ny nanapaka hazo honko, natao charbon, ny varotiny natao hazon-tragno. Ka nisy fiantraikany be zegny tamin'ny fidinany vokatra an-dranomasiny. Raha tagny amin'ny 2000 vokatra raha makamba zio resantsika misy mpanjono mahazo 100 kg taty izy amin'ny fotoagna iainantsika zio fa vitsy ny mpanjono makamba mahazo 50 kg na 70 kg. Midika zegny fa nitokongana be zegny le vokatra an-dranomasiny. Ka taty amin'ny 2014 zany navy VVF Madagascar nanokatra fiara-miasa amin'ny CLB na VOI aty an-dranomasiny amin'ny Baidambaro. Amin'ny tany misy atsika zio zany classé ao agnatin'ny Baidambaro. De naverina tsikelikely ny fiara-miasa amin'ny alalany famelomagna ny CLB zay efa natory ny antsehatra amin'ny famboliagna honko sy fikarakaragna zay voavoly. Taty amina 2000 de miverina eo amin'ny 70% zegny ny fahaverezan'ny honko teo aloha. Raha very tagny amin'ny 80% ny favoazana amintsika miresaka zio fa miverigny agny amin'ny 70% izy. Tany zay petrahantsika ty io fa tsiry taty tafara nanomboka tamin'ny 2014, 2015 ireto zanakazo misy atsika zio io fa nalalaka be ty taorian zegny satria CLB fa lany andro ny transfert de gestion nomegna izy tagny aloha ka tsy afaka nanazy izy amin'ny alalan'ny dina. Ary fiara-miasa teo amin'ny service technique zay hita vitsy tsy nasahagna ny fiarovagna ala honko nisy taty. Ka noho zegny nisy favoazagna teo aloha fa rango nisy eny CLB ndraiky eo koa FP Batany mizaha appui isan-karazany miara-miasa amin'ny mpamatsy vola tahaka ny GIZ zao, ny VVF magnome tosiky ara-teknika na ara-bola koa nahitantsika fiveregnan'ny ala honko ary miverina tsikelikely koa ny hazan-dranomasiny amintsika miresaka zio. Ny zavatra tsara marihiny ny fahaverezan'ny ala honko midika fa fahaverezan'ny velon-tegnan'ny mpanjono zay miankina be dia be amin'ny fahatsarany tontolony ala honko. Ny atao hoe ala honko fitambarany zavatra maromaro aty amin'ny tontolony ranomasiny. Ahitavatsika karazany 8 ny kakazo honko. Misy ny mosotry, misy ny farafaka, misy ny abovahatra, etc. Zay zany ny fitambarany ary eo agnelagnelany koa misy zava-mananaigny maro ny ao agnatiny mbala tafiditra amin'ny tontolony ala honko zay dia ny ridrakatra, rimankamba, ny vorogno, zay zany mbola tafiditra ao agnaty tontolony ala honko. Ka amafisigny zegny ny koragnany namagna teo aloha tokony ho saro-piaro ny vahoaka malagasy ray manontolo na mahazo tombony mivantagna na ankolaka. Fa atsika malagasy monina ambany lagnitra ity de samby mahazo tombony amin'ny fisian'ny ala honko nohony izy misintogno regny gaz carbone igny ary manome atsika rivotro madio zay iainantsika. Pépinière zegny nataonay tamin'ny mois de février 2021 22. Ka izy io zegny ny antony nagnanaovana izy io zegny hoe mba itsindrovagna le ambio sarotra
indrindra amin'ny fotoana fa décembre zao, novembre, décembre io sarotra ke io zegny anaovany amboliagna amin'ny fotoana zegny. Ke misy saison zegny zo tsisy fa tsy ke ararotinay zo asa décembre zao, novembre zao zay magnano pépinière igny. Fa misy karazany espèce valo za ko tsy diso zegny misy aminay aty ke espèce telo fo nataonay eto, indrindra onkolahy, onkivavy, hafihafi zegny zay misy aminay eto. Tsy karitrinay hoe fa atao pépinière izy ty satria io zegny mba mahomby koa mandilitra an'le voany misy asara, misy saison bôka le hoe mampiasa propagule. Le propagule zany amin'ny mois de février, mars, avril, mai eo fo izy fa mety tamboly. Ankoatran'izegny izy fa mety miôriôry izy. Fa le pépinière ty zegny amin'ny fotoana tsy tokony amboliagna izy zegny izy mety. Raha ohatra amin'ny toerana tiany zay afaka maniry izy. Ty zegny 14 700 fa fanangalana 1000 et quelque zegny taminazy io fanamboly ngamba eo amin'ny 13 000 eo zegny le pépinière zo tavela. Ty amboliany amin'ny faritry malalaka jiaby ato na Tsimotsimo ato zegny agnanaovanay izy. Satria Tsimotsimoniay mbola misy malalaka ato ke igny anaovanay pépinière amin'ny mois de tokotokony novembre ty na décembre tena tsara. Mpandriboka aloha faniegny, hoe za tsy afaka anteny hoe fa tsisy mpandriboka fa faniegny be izy. Raha ohatra izy ataontsika 100% eo mety eo amin'ny 5 à 10% donc raha ohatra ka misy mpandriboka. Nampihana azy satria misy polisinal aminay eto, misy KMD mpampiatra ny dina zegny le raha, io zegny nampihana azy io. Bakô misy sensibilisation zegny nataonay mandritra ny taogno maromaro miaraka tamin'ny WWF, bakô GIZ koa ty nagnampy zay zio, io nampihagny le mpandriboka. Ireo zegny nagnentagna edy agname tosika zegny reo fa ny resaka ongo ty reo nagnampy be hoe ty ataonareo mba atsapanareo fa fagnentana tena be fa andeha agnano fo reo oro. Ny mangrove de zao izy alofany hazan-drano rehetra aty, na ohatra zanaka makamba, ny laoko, ny kraby isan-karazany. Bakô koa tsy vitan'izegny koa fa izy zegny manome tsitsiko tsara. Bakô araka ny teny manam-pahaizana hoe fa magnantsoro gaz carbone tena marigny io satria gaz carbone boka le entona misy fofaka hafa igny zay magnano pépinière hitako fa misy gaz maro eo fa tena misy asany maro ary miaro nofo tany koa izy mba tsy losindriaka zegny ty raha ohatra tsisy ty izy eo ty raha farano teto mety falaligny teto mety tanàna jiaby mety ravagna raha ohatra ka tsy atao le mangrove.